silifola dehiditra miderahany Jehova fa tsara izy fa mandrakizay ny famondrampony. Aoka anao izany navotan'i Jehova dia izay navotany ho afaka tamin'ny tanan'ny fahavalo sy nangoniny avy tany amin'ny tany maro dia avy tany Atsinanana sy Andrefana ary tany Avaratra sy tany amin'ny ranomasina. Rainay izay eny an-danitra, misaotra anao zahay noho ity sabata ity izay ahafahanay miamoka eo an-tongotrao, miantso ny anaranao amin'ny alalan'izao onjam-peo sy sary izao. Andriamanitra dianay eo, miangavy anao zahay, mamindrafo aminay, mamela elokanay ianao. Ary amin'ny alalan'izao fotoana izay iarahanay izao, dia aneo ny fahasoavana sy ny fitiavanao, ny famindramponao tsy manampetra aminay eny ianao. Miangavy anao izahay Andriamanitra amela ny elokay tsiraray avy. Meteza hitrantsehatra ny amin'ny toe-javatra izay atrehinay, ny olana, ny aretina, ny fiaikana, ny fisedrana izay misy eo anatrehinay. Eny meteza hiainy vavaka anay ianao amin'izao sabata izao. Meteza andray ny antso pitarainanay. Meteza hiaino ny fiderana izay asandratray aminao, amin'ny alalan'ny hira, amin'ny alalan'ny teny, amin'ny alalan'ny fotoana rehetra izay tanterahana eto. Koa ho tsapanay ny fanatrehinao, hanome ny fitahiana, ny fanamasinana, ny fahasoavana rehetra ny ianao amin'ity sabata ity. Noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ilay Tompo sy mpamonjy anay no hanonana izany vavaka izany. Amen. Ampifaliana trano no hiarabanantsika tsiraray avy tratra izao sabata masina izao. Isaorantsika Andriamanitra no ireo fitahiana feno sy ny fanambinana izay nataony tamintsika, koa ny firaritsoa izay ataonay ho antsika rehetra izay miaino na mijery ihany koa, dia ny fiadanan'ny Tompo sy ny fahasoavany enie ho amintsika tsiraray avy na ny kely na ny lehibe. Ho fanohizantsika ny fotoana dia andeha ataontsika ny hira faraka amby 30, tondra ny lohateny hoe masina indrindra.
Zao isika dia hiaraka maki ny teny izay voasoratra ao amin'ny Hebreo 4:15 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azoana sitraka aminy, fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Ho tahinana eny teny hasoa antsika tsirairay avy. Amen. Andesika ampilefitra ny loalisika mba hivavaka amin'Andriamanitra amin'izao fanompam-pivavahana izao. Raha ny masina sy tsara ny ray-danitro, raha ny amin'ny lalan'i Jesosy Kristy tompo ianao, rahay mpamindra fo mpiantra, rahay mikarakara, rahay mamonjy, ary rahay izay mijery anay amin'ny fomba fijery manokana akamanio ny hatsaranao aminay. Manandratra ny anaranao zahay, satria lehibe ianao, ny lanitra nametranao seza fiandriananao ary ny tany nataonao fitoeran-tongotrao. Eny na lehibe toy izany ary anao dia mikarakara anay satria na ny volondohanay ary dia voaisanao. Dia raina mandrakizay ny anaranao tompo ary tsy hainay tsy hisotranao raha mbola velonaina ihany koa. Amin'izao fotoana izao dia manandratra ny vavaka eo anatrehanao zahay, mba ahafahanay mandray ny fahasoavana ary vita fihavanana aminao amin'ity androany ity. Ao anatin'izao fanompam-pivavahana ny sabata izao izay fitsaharana dia maniry izahay mba raisina ho toy ny mpanota vao vela heloko Andriamanitra, ary atsapa izany famelan-keloko izany eo amin'ny Kristy tokoa. Mamela ny tsy famendrehanay rehetra, ny eritreritra, ny asa, ny fisainana, ny fomba mampanao, aoka mba ho voasasany raha ny Kristy reny Andriamanitra, ary mba anana firaisana aminao eto izay amin'ity androany ity. Mangataka aminao izahay ary mba andefasanao ny teninao amin'ny alalan'ny mpanomponao, mba ho aminay tsirairay avy, ka mba ho aina ho anay izany, ary ho famelombelomana ny nofinay ihany koa. Aoka ny teninao ho fanasitranana ho anay ihany koa, ka omeo anay ny fo sy ny saina mahay miaino, mba andraisanay sy iraiketanay izany ao am-po. Mita ihany koa ny mpanomponao izay hitondra izany afatra izany amin'ity maraina ity, ka tsy teny araka ny fahaizana na ny fahalalany na ny talentany izy, fa aoka ny fanahinao masina izay nataonao anatiny no ampitenenanao azy, ary osory vainafo veo amin'ny altaranao ny molony, ka ho afaka ny mety pentina maha olombelona rehetra, mba hiteny fahasoavana afatra avy aminao tokoa ny mpanomponao. Dia mangataka aminao koa izay tompo ho an'ireo izay tsy manana tombotsoa, niaraka amin'izao fotoana izao mba ho tahina amin'ny fomba manokana izy ireny, ka mba hanana anjara fitahina ihany koa amin'ity androany ity. Mangataka aminao mba hita ity tanindrazanay ity, ny vahoaka malagasy rehetra, ny mpitondra ary ireo manam-pahefana isan'ambaratongany, mba ahazo fahendrena avy aminao, mba ahafahanay miaina sy manome voninahitra anao eto amin'ity taninay ity, satria sambatra ny firenena izay mananao Jehova ho andriamaniny. Koa dia meteza anao tompo hitasy omba izao programa izao, amin'ny anaranao Jesosy tompo ity no anonana sy anandratana izany vavaka izany.
Fitsioni fisarana ianao. Amen. zao dia tonga amin'ny fotoana manokana izay ameriana antsika ny ampahafolony masina sy ny fanatitra ho an'i Jehovah isika, koa manasanao handray izany eo am-pialatananao ary hivavaka mangina isika ho amin'izany fanatitra izany. Amen. Izao no fanetanana omenantsika amin'ity androany ity. Mametraka an'Andriamanitra ho lolaharana. Mety ho sarotra mihitsy ny mametraka an'Andriamanitra ho lolaharana eo amin'ny fiainana. Misy azontsika ianarana nefa avy amin'ireo olobe ao amin'ny baiboly, ary anisan'izany Jaona, ilay mpianatra afaka anampy antsika hanao an'Andriamanitra ho lalam-pahameno amin'ny fiainantsika an'io ny tantarany Jaona. Jaona dia mpianatra tanora indrindra teo amin'ireo mpianatra Jesosy. Tena tian'i Jesosy tamin'ny fony rehetra izy, ary rehefa niparitaka avokoa ny mpianatra hafa rehetra tao aorian'ny samborana an' Jesosy, dia nijanona teo akaikin'i Jesosy hatrany kosa Jaona nandritry ny fotoam-pitsarana. Nanome voninahitra ny fahatokiany Jesosy tamin'ny nanomezany azy iraka hikarakara ny vehivavy iray izay tena nikarakara an'i Jesosy, dia tsy izany fa i Maria rendriny. Kanefa tamin'ny fahatany rano dia mpahamaly fa tsy mora tezitra misy ity Jaona ity. Sarotra taminy nahatsapa fangorahana ho andro izay nandahan'i Jesosy. Mba hiandro aza nanosokevitra mihitsy izy, nanosokevitra tamin'i Jesosy mba handatsahana afo avy any an-danitra ka hamotika tanteraka ireo Samaritana izay nanda an'i Jesosy. Tsy fotoana tokana nanehoana herim-po ny fametrahany Jaona an'Andriamanitra ho lolaharana teo amin'ny fiainana fa fiezahana mitoy ity tahaka ny diavan'i Jesosy azy. Taorian'ny akaran'i Jesosy any an-danitra dia nitoetra ho mahatoky Jaona mandra-pahafatiny 70 taona taty aoriana. Lasa mpitandrina amin'ny fiangonana tao Efesosy izy, ary nanoratra boky maromaro ao amin'ny testamenta vaovao. Anisan'ireny ny fialazantsarany Jaona sy ny boky ny Apokalipsy. Na izany aza dia aseho amin'ny taratasy nosoratany ho an'ny fiangonana ny fahitana ny alehibehan'ny fiovam-pony. Toy izao ny teniny voarakitra ao amin'ny Jaona 1:7-7. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ry malala aoka hifankatia isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana. Indraindray dia mankivy antsika ny tsy fahafantsika mifeny fihetsem-po sy ny filantsika. Kanefa mandalo fiovana lalina Jaona nandritra ny fiainany tamin'ny nametrany an'Andriamanitra ho lolaharana tamin'ny fiainany isan'andro. Miantso antsika ny ohatra nasehony sy ny ohatra nomeny mba hanao toy izany koa. Eo am-panangonan'ny diakona any ampahafolony sy ny fanatitra aza dia andeha isika hanao fiakiana ny ametraka an'Andriamanitra ho lolaharana eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Amen. Asaitsika ny anababo Joseline hampiray antsika mivavaka amin'ny fanolorana ny fanatitra ho an'Andriamanitra. Ray masiny indrindrany an-danitro, atolotra eo anao ireto fanatitra ireto. Mamindrafo aminay ary mamela ny eloka izay vitanay teo anatrehanao sy ny tsy famendrehanay rehetra. Aingana ianao mba hita izao fanatitra izao mba hafita be eo amin'ny asanao, ary ianao ne tainay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
tonga eo amin'ny fotoana mamy ho an'ny ankizy rehetra indray isika amin'ity maraina ity dia miarahaba ny ankizy kely rehetra any tokantrano any amin'ity sabata maraina ity. Andeha isika ankizy rehetra hiara-iofaofa tanana tratra ny sabata daholo ny ankizy kely, ary andeha isika aloha mialohan'ny andrenesantsika izany tantara izany ndraiky izy dia anao ilay hira mamy tiatsika indrindra mialohan'ny toriteny dia ilay hira hoe ora mamy. Ataontsika amin'ny feo mafy izany hira izany. Misaotra ny ankizy kely rehetra niaraka ny hira ora mamy. Fa amin'izao fotoana izao kosa isika dia andreny tantara, kanefa mialohan'izany dia mbola handendra isika hiaraka hivavaka isika rakizy. Jesosy malalo misaotra anao izay ankizy rehetra noho ny fitiavanao anay sy ny famonjenao anay. Mamelany elokay Jesosy eo tamin'ny fahotana izay mety vitanay ianao. Raha andreny tantara ho anay izahay amin'ity maraina ity dia angenay ho feno fananao masina hifantoka tsara ka ho azonay Jesosy eo ny lesona tiana ampitaina aminay ankizy amin'ity sabata ity. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany vavaka izany. Amen. Misaotra ny chef-teny Jenny tsika napiditra ny tantara ho an'ny ankizy sy efa misaotra azany koa nanao ny vavaka. Tantara anankiray no entiko aminareo androany raha ankizy. Tao an-tokantrano Rinivo no nisehony ity tantara anankiray voalohany ity. Dia ao aoriana ao indray tantaran'ny tokantranon'ny feno ny tokantrano faro. Nandray karama i dada sy neny Nivo. Vao tonga teo am-pelantanana rakizy ny karama dia nantsoina ny ankizy. Natao tao anaty valopo tsara tarehy ny karama dia nentina tao an-trano natao teo ambony latabatra. Dia hoy neny, rankizy andeha hividy ny zavatra rehetra ilayntsika izahay sy dada. Fa alohan'izany aloha andehantsika hivavaka ho amin'ity karama izay voaray ity. Dia nivavaka rankizy i dada sy neny izoky zandry ary i Nivo. Andriamanitra, misaotra anao izahay fa nomenao an'ity karama ity. Ankehitriny Andriamanitra dia apetraka eo am-pelantananao izany karama izany. Hoe soronay ny ampafolony sy ny fanatitra dia ho tahinao ny ambiny rehetra anaovanay izay rehetra ilanay azy. Misaotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy nangatanay vavaka. Amen. Rehefa vita ny vavaka rakizy dia hoy neny hoe iny rakizy izany izao no ataontsika voalohany amin'ity karama ity. Dia nitsatsaingiko Nivo
ny ampahafolony sy ny fanatitra zay indrindra hoineny de nalaina lefa lopo tsara tare de nesorina ny ampahafolony de nesorina ny fanatitra de natokana ao anaty valopina ampahafolony sy fanatitra. Ity zany ny ambony hoineny de lasa idada sy neny nitondra harona de lasa nakany atsena de novidiana ny vary, ny menaka, ny siramamy, ny savony de natokana ny volan-doavana hofatrano de natokana ny vola anampiana ny sahirana. Nanderaka izy ny fotoana, nandeha ny fotoana ampy tsara mandra-patonga ny fotoana manaraka andraisana vola manaraka indray ny vola teo am-pelantanany. Tsy misy narary tao an-trano, tsy misy zavatra niseho tao an-trano fa nizotra ny fiainana ary tsy misy zavatra nampanano sarotra any dada sy neny sy ny ankizy rehetrarehetra tao an-trano. Mbola afaka nanome ny sahirana sy ny marary sy ny tsy nanana akanjo ny fianakavian'nivo. Andreraka izy zany fitahiana teo amin'ny nivo mianakavy. Tetsakila indray ny fianakaviany feno. Tonga ny karama de tonga de nasorina ity hofatrano, ity hivitanana vary sy laoka, ity anomezana ny volandry dadatolo nindramina teo aloha. De natao zany rehetrarehetra zany, naloha ny hofatrano, ny vidiana ny vary de nomena ny trosa tany amin'ny dadatolo. Kelikely foana raka izy de tsy nisy volantsony tao an-trano. Sahiran-tsainy neny, dada tsy misy volantsony netsika de ahoana, inona zany no azontsika no vidianantsika sakafo indray? Tena raharaha zany hoy dada, kanefa zaho ry dada sy neny any ambanivohitra ihany koa mangataka vola fa tsisy anetsana hony, tsisy anaovana raharaha any ambanivohitra hony. Ka inona no metsika azy eo izy neny? Ka tsisy volantsony ene, tsisy tsony tsisy omenana azy zany eo dada, tsisy vola omena zareo zany eo. De pitrapitra tokoa dada, tsisy vola omena ny dada sy neny. Sady tsika koa raha moa ty zany sahirana tsy manana ko inona moa no omena eo? De tsy nanome rakizy. Zay ny tantaran'ny fianakaviana nivo izay fatra-panome ho an'ny olona rehetrarehetra nanodidina azy ny an'Andriamanitra aloha ny voalohany. Fampahafolony de ny fanatitra natolotra tany am-piangonana ary ny fanampiana ireo manodidina. Zay tonga mangataka de omeny. Zay ny fianakavian'nivo. Kanefa de nanana foana izy, ny tompo foana ny fitahiana tao aminy. Fa ny fianakaviany feno kosa rakizy izay tsy mba nanala ny ampahafolony, tsy nanala ny fanatitra ary tsy mba nanome ny sahirana de indrisy nampalahelo fa tsy tody farany volana ny vola teo aminy fa mindram-bola any amin'ny dadatoa, mindram-bola any amin'ny neny fara. Rankizy, misy lesona ho antsika ao anatin'izany tantara zany. Ary ao amin'ny tenin'Andriamanitra de misy lesona mihitsy manao izao ao amin'ny baiboly ao amin'ny ohabolana 1:12 ny andininy 4:20. Andeny resony baibolinareo resony ny baiboly ohabolana 1:12 ny andininy 4:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany teny zany. Misy mahafoy nefa mitombo fananana ihany ary misy fatrapahitra loatra nefa tonga malahelo ihany. Rankizy, mila mahafoy isika, manome ny ampahafolony, ny fanatitra ary manampy ny sahirana. Fa rehefa manao izany sika rakizy de miamitombo ny fitahiana eo am-pelantanantsika. Manomboka androany ary raha mahazo vola ianao, rehefa manambola ianao
dia omeo ny sahirana ary alohan'izay esory ny ampahafolony sy ny fanatitra ho an' Jesosy. Eny ary mino aho fa ankizy mahay mankatò daholo ny ankizy rehetrarehetra, mahay manala ny ampahafolony sy ny fanatitra amin'izay vola eo ampelantanany ary mahay manampy ny hafa, fa izay mahavoy dia mitombo fananana sy mitombo fitahiana. Engane mba ho tanterantsika izany lesona izany rakizy ary ahita fitahiana mandrakariva isika. Famaranantsika ny tantara dia andeha isika hivavaka. Andriamanitro misaotranao zahay satria mbola antsoinao izahay anampy ireny sahirana manodidina anay ireny, indrindraindrindra amerina ny ampahafolony sy ny fanatitra ao anao mandrakariva. Ampianaro zahay tsy ho tia tena fa ho tia mizara. Amin'ny anaranao Jesosy eo no anononanay sy angatahanay ny vavaka. Amen. Ho fanomanana ny fotsika andray ny afatra avy amin'Andriamanitra izay hoentin'ny mpanompony, tsy iza izany fa ny pasteur Jimmy Dimbiarlala, dia andre itsika andre ny hirany atoko-pihira feon'ny trompetra Antsonjombe izay mitondra ny lohateny hoe mitety ny onja. Iana
piaro no hitadana isanandro oarovinao ity mpanomponao tsy ho rendrikany sambo ianao de sombahay mampitony ny tafio dra Patupanyanundrano nisambupianaku tere abenusisakanu ire ufavaluku Jeso sikapitenitsamo siva tufansikayeti kafta tusiaruviamu utu isuakotari Ianao Jehovah ray piaro numitan tana isanandro ho arovinao ity mpanomponao tsy ho rendrikany sambo ianao de somahay mampitony ny tafio faly miarabantsika tsiraray avy amin'ity sabata ity fifaliana ho ainy miaraka mideran'Andriamanitra sy mianoka ao anatin'izany andro manokana izany aminao amin'ity androany ity mialohan'ny iarahantsika anokatra ny tenin'Andriamanitra dia manasanao hiaraka iombona ao anatin'izao vavaka izao ray tsara indrindra izay any an-danitra eo misaotranao zahay no ity fotoana manokana ity izay ahafahanay miaino ny feonao amin'ny alalan'ny soratra masina izay hovelabelarina eto amin'ity toerana ity Andriamanitra rainay eo ianao ny tompon'ny teny ary ianao irery no angatahanay hanazava ny sainay amin'ny alalan'ny fanahy masinao hitarika ary andresy lahatra anay hitarika anay ho amin'ny fanapahan-kevitra indrindra ihany koa amin'ny fanarahandianao mitenena aminay tompo noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao amen Andriamanitra miasa amin'izay mino miasa amin'izay mino Andriamanitra androany dia manasa anao hiaraka amiko andeha hiverina any amin'ny testameta taloha andray tantara anankiray ao isika ary isintona lesona ho amin'ny fanarahantsika an'Andriamanitra ary ao anatin'izany tontolony kevitra izany hoe miasa amin'izay mino Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny mpanjaka faharoa no andraisantsika izany afatra izany ny bokin'ny mpanjaka voalohany mpanjaka faharoa dia netomboka tamin'ny fitokanana ny tempoly tao Jerosalema tamin'ny andron'ny Solomona mpanjaka ary ny afara tamin'ny fandravahana an'izany tempoly zany tamin'ny andron'ny Nebokadnezara mpanjaka
miatomboka tamina toejavatra tsara zany ary ny afara tamin'ny faharatsiana kanefa aizany no toeran'andriamanitra ao anatin'izany ho hitantsika izany rehefa avy eo ao anatin'izany boky mpanjaka voalohany sy mpanjaka faharoa izany dia ny fandimy tao ny ady tsy misy fefarany nataon'ireo firenena sirianina ny egyptianina ny babilonianina tamin'ireo firenena joda sy israely mitambatra noraketina ho tantara izy ireny kanefa tsy tantara fehatantara fotsiny ihany ireo fa misy afatra lehibe misongadina ao amin'ireo boky anankiroa ireo dia tsy inona fa izao mifamatotra amin'ny planina sy ny fikasan'andriamanitra ny fiainan'ny vahoakan'andriamanitra mifamatotra amin'ny planina an'andriamanitra ny fiainan'ny vahoakan'andriamanitra ireo vahoakan'andriamanitra ny joda ny israely ireo dia nantsona hanatanteraka ny sitrapon'andriamanitra ary iaina ireo filamatry ny lanitra na dia mbola eto an-tany feno zavatsarotra azy rehefa mamaky ireo boky ireo isika dia indrisy fa nandahan'andriamanitra matetika ireo vahoakan'andriamanitra ireo ary araka izay efa nampilazan'andriamanitra mialoha nefa tamin'ny alalan'ny mosesy mpanompony dia loza mosary eny arety mandringana no tsy maintsy ho vokatra izany inona nefa no andrasana na dia ao anatin'ny atao hoe vokatry ny faharatsiana na vokatry ny fiodinana tamin'andriamanitra azy inona no tokony ho fomba atao inona no tokony ho fiatrehintsika izany eo amin'ny fiarahana amin'andriamanitra andeha ary ao mpanjaka faharoa toko fahenina ka ny andininy faefatra amby roapolo ka hatramin'ny mpanjaka faharoa toko fahafito ny andininy faharoapolo ao zany a no tantara izay ifantohantsika amin'ity atoandro ity mpanjaka faharoa toko fahenina dia ny andininy faefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo rehefa mamaky zany isika dia ahitantsika ny firenena sirianina izay nanao fahirano any samaria vokatr' io fahirano io dia lasa nivadika mosary zany tsy fahampin'ny sakafo intsony ary nitondra olana mazava ho azy teo amin'ny izany vahoakan'andriamanitra dia ny zanak'israely tao samaria zany mafy dia mafy ny fahirano izay nataon'ny sirianina ka ny hafarany dia zao ny reny izay niteraka ny zanany dia nahavita ny hinana ny zanany eny teo anatrehan'izany dia tezitra ny mpanjaka ny israely ary tezitra tamin'ny elisa mpaminany izy satria elisa mpaminany amin'ny mahampaminany azy dia nandefa ny antso ny fibebahana mandrakariva teo amin'ireo vahoakan'andriamanitra ny antso ny olona hiverina amin'andriamanitra ary hiala amin'ny faharatsiana tsy nanaiky hitarika ny vahoakan'andriamanitra ao amin'izany fibebahana izany anefa mpanjaka ary rehefa fantany hoe ka inona moa fa efa vokatra efa mandeha ho azy ary efa avy amin'andriamanitra mihitsy zany zao loza zao ka dia natao ny mpanjaka ny israely tamin'izay fotoana izay dia nilavolefina izy ary tapa-kevitra nanapa-kevitra hampamono any elisa mpaminan'andriamanitra ary avana malala izao no vao vakitsika ao amin'ny andininy fa valo amby roapolo sy ny manaraka fitaraina nataon'ity vehivavy izay anisany hinana ny zanaka nalokon'ny kibony ity aroa koa ny mpanjaka taminy inona ary no alahelonao ary raha vehivavy namaly hoe hoy ity vehivavy ity tamiko aiza ny zanakao ho antsika an'io ary ny zanakao kosa ho antsika raha-pitso ka dia nandrahonay ny zanako ka no annay ary noho ny ampitso dia ho zao taminy aiza kosa ny zanakao mba ho antsika kanjo na feniny zanany zany no toezavatra anseho tonga teo ampototsofin'ny mpanjaka teo anatrehan'izany dia kivy
valaketraka amin'ny mpanjaka ary niditra tamin'izay fanapahan-kevitra izay hoe aleo Elisa, iny mpanompon'Andriamanitra iny no neveriny fa nahatonga izao loza izao. Adinony fa ny fialana tamin'Andriamanitra no nahatonga izany, ary nanapa-kevitra izy hampamono any Elisa mpaminany. Ravana malala, misy lesona lehibe izay raisitsika sahady eto. Lesona voalohany dia izao: mora ny milavolefona eo anatrehan'ny olana izay miseho, ary mora ny manome tsiny kanefa ireo roa ireo dia samy tsy vahaolana. Ny lavolefona amin'ny mpanjaka an'Israely ary nindroso tamin'ny fanomezan-tsiny, tsy vahaolana nefa ireo zavatra ireo. Ninona toe zavatra mety miseho amin'ny fiainanao rehefa malala amin'izao ora sy fotoana izao dia izao: aza milavolefona ianao. Na dia mety vokatry ny fahotana sy ny fahadisoanao aza dia aza milavolefona, fa saingy maneke ho tarihan'Andriamanitra kosa ho amin'ny fibebahana. Ary lavo izay mety fakapanahy hitarika anao hanome tsiny ny hafa, aleo mandiny teny. Izay no zavatra mety indrindra. Eny ary rehefa toizantsika ny famakina ny tantara ao amin'ny mpanjaka faharoa toko fahafito, ny andiny ny voalohany sy faharoa, dia izao no hitantsika ao: nampiteny any Elisa mpaminany Andriamanitra. Izao no vakintsika ao amin'ny andininy voalohany: fa ho kosa Elisa, mihaino ny tenin' Jehovah ianareo. Izao no lazain'i Jehovah: raha ampitso toy izao dia ho sekely iray ny vidin'ny koba tsara totoeran'ny famarana, ary ho sekely iray koa ny vidin'ny vary ordea indroan'ny famarana ao am-bavahadin'ny Samaria. Eritrereto hoe ao anatin'ny fotoana izay mbola mampamaivay ny mosary nateraka ny fahirano, dia izany ny teny izay nampitondrain'Andriamanitra any Elisa mpaminany. Tonga ny tenin'Andriamanitra: raha ampitso, izay ny zavatra ho tanteraka. Idina ambany dia ambany ny vidin'ny vary sy ny sakafo. Toa zavatra tsy mampino loatra izany. Ary teo anatrehan'izany dia nisy lehilahy anankiray izay akaiky dia akaiky ny mpanjakan'Israely, anisan'izay nianteherany teo amin'ireo ady sarotra rehetra izay efa natrehana tany aloha. Dia izao no teny izay navaliny lehilahy mahery ny mpanjaka ity teo am-pandrenesana izany afatra nampitondrain'Andriamanitra any Elisa mpaminany izany. Ao amin'ny andininy faharoa dia izao no vakintsika: fa namaly ny lehilahin'Andriamanitra, fa namaly ny lehilahin'Andriamanitra azafady, ilay mpanafika malaza izay nitehenany ny mpanjaka tamin'ny tanany ka nanao hoe: indro na dia anao varavarankely amin'ny lanitra aza Jehovah dia hisy zany zavatra zany va? Ary Elisa: indro ho hitan'ny masonao indrindra zany, nefa tsy mba hihinananao. Sa naneho ny tsy finoany ampahabe maso ity lehilahy mahery ny mpanjaka ity rehefa malala. Mpanafika malaza izay niantera mpanjaka izy, kanefa dia izany ny teniny tsy finoana. Ary vokatr' izany dia didim-pitsarana tsy azony valozana no niantefa tamin'izany lehilahy izay atao hoe nampiasain'Andriamanitra ny tany vahoaka ny tany aloha zany. Misy lesona lehibe indray raisitsika eto ankehitriny. Mety ho lasa tsy pino avokoa ny karazan'olona rehetra ry havana, na mpanjaka na ny lehilahy mahery izay nanaovan'Andriamanitra asa lehibe, asa mahagaga, dia mety hitotongana ho amin'ny ho lasa olona ny tsy finoana, tahaka ny mpanjakan'Israely sy ity lehilahy mahery ity. Eo anitrinan'izany koa nefa dia izao: aoka tsy ho anisan'izay tsy mino ianao. Na iza mety hivadika amin'ny tsy finoana, hivadika ho tonga tsy pino an'Andriamanitra na hiala amin'Andriamanitra, ianao kosa aza manaiky ny ho tonga ho amin'ny tsy finoana. Izao mantsy no teny izay ambarany ten'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy toko fa 1:20 ka ny andininy fahavalo. Apokalipsy toko 1:20 ny andininy fahavalo: fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamono olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao amin'ny farimy rehetra afo sy olofara. Izany ny fahafatesana faharoa, le fahafatesana tsy ho amin'ny fifoazana intsony fa fahafatesana mandrakizay.
ny osa sy ny tsy mino. Indraindray dia everina ho to zavatra mandeha ho azy izany tsy finono zany, to everina ho tsy mampaninona kanefa misy valiny ratsy ary vokatra ratsy mandrakizay zany. Mba tsy ho anisan'izay tsy mino anie ianao, tsy ho tahaka ity lehilahy maherin'ny Israely ity. De izao anefa teo anatrehan'izany toe-javatra rehetra zany, na de nitontongana ho amin'ny faharatsiana aza ny zavatra rehetra. Izao ny zavatra hitantsika eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 9 amin'ity mpanjaka faharoa ity ihany, toko fafito, mpanjaka faharoa toko fafito ka ny 7 ka hatramin'ny 9 dia ahitantsika ilay boka 4 amin'ny rahalahy. Misy boka efa ada tao Samaria tao izay nizaka mihoatra noho ny olona rehetra aza, satria ny olona ny mosary sy ny fahirano no efa iainany, fa izy efa ada ireto dia akoatran'izay de amin'ny mahaboka azy de mbola nizaka fanilikiliana, mbola mihoatra lavitra noho ny any hafa izy zany. Kanefa izao ny zavatra miseho ao amin'ny 7 sy ny 4 amin'ny mpanjaka faharoa toko fafito amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy boka efa ada teo anoloan'ny vavahady ny fampiresaka hoe ahoana no hipetrahantsika foana eto mandra-pahafatsika. Raha hoy isika akato an-tanàna isika de misy mosary ao an-tanàna ka ho faty ao isika, ary raha hipetraka eto isika de ho faty ihany koa. Koa andeha isika ankany amin'ny tobon'ny Sirianina, ka raha mamelona antsika moa izy de ho velona isika, fa raha mamono antsika kosa izy de ho faty ihany isika. Androso maty ray be, hemitra maty reny be izy efa da reto. Kanefa teo anatrehan'izany fanapaha-kevitra sarotra zany, fahafatesana na androso na hemitra, fahafatesana. De sa nanapa-kevitra izy ireo, ny ato an-tanàna efa tsisy hevitra intsony, ny lalàna eo amin'ny zanak'Israely de tsy amelantsika mihitsy hitsofoka ao, fa andaotsika hoany, ka raha velan'ny olo tsika velontsika, raha tsy zay de efa ho faty ihany. Andaotsika andeha androso. Ny asa tao anatin'izany fahasahinana na n'izy efa da zany Andriamanitra, ka nampandositra ny Sirianina izay lainanao fahirano ny zanak'Israely any Samaria tamin'ny fotoana io. Zao ovakitsika eo amin'ny 9 sy ny 7. Fa Jehova efa nampandreny miaramila Sirianina ny fikodiadian'ny kalesy sy ny fandehan'ny soavaly de ny firodorodon'ny miaramila be, ary niresaka hoe izy injao ny mpanjakan'ny Israely efa nanamby ny mpanjakan'ny Etita sy ny mpanjakan'ny Egyptianina hiady amintsika. De niainga izy ka ritra nandositra tamin'iny takariviny ihany, ary nilaozany fotsiny ny toby de ny lainy sy ny soavaly ny ary ny borikiny, ka lasa nandositra amonjy ny aina izy. Izany no zavatra efa nataon'Andriamanitra teo anatrehan'ny fahasahina. Izy efa mida zany mbola mandroso vo andeha ho any. Andriamanitra kosa efa miasa ao anatin'ny finoana, miasa amin'ireo zay mino Andriamanitra. Misy lesona lehibe eto raisika indray. Vokatry io fanapaha-kevitra izy efa da io, de izy efa da no nisitraka voalohany ilay teny faminaniana izay nampitondraina ny Elisa mpaminany. Izy ireo no nihinana sakafo atao hoe ara-dalàna, eny mihoatra noho ny fihinana isan'andro aza, noho ny fanapaha-kevitra feno finoana izay niraisin'izy ireo. Lesona manaraka raisika de zao ry havana: aza variana mijery zay tsy azo novana eo amin'ny fiainanao ianao. Izy efa da boka, fa azo novana ve zany? Tsy afaka nanova izany izy, ary tsy nitaraina izy hoe izahay moa ty boka ilikiliky ny olona, tsy afaka ny androso, tsy afaka ny emotra, fa de efa zao zahay ny mpanjaka ny Israely teo anatrehany atao hoe vokatry ny fahadosoana sy ny fahotana, ny nandosirany sy ny alany tamin'Andriamanitra, de atao hoe nitanondrika teo anatrehan'izany, ary tsy nandray fanapaha-kevitra ny androso intsony na hitady an'Andriamanitra, fa izy efa da tsy niondrika ary tsy nitorevaka teo anatrehan'izany atao hoe zavatra tsy azo nohoarana zany, fa nanapa-kevitra izy handroso, hampinono. Sahy nanapa-kevitra izy ireo ary tsy nisalasala. Endry havana,
mandraisa fanapaha-kevitra ninninona toe zavatra sarotra atrehnao ankehitriny mety vokatry ny nataonao zany mety tsy vokatry ny nataonao ihany koa na inona nefa de zao sahi manapa-kevitra sahi mandray riska ary aza misalasala rehefa mandray fanapaha-kevitra ianao Isaia toko 4 ny andininy fa telo sy ny faefatra Isaia toko 4 ny andininy fa telo sy faefatra de zao ny voambarao ny saina tsy miovaova dia arovanao ao amin'ny fiadanana tanteraka satria matoky anao izy matoky an Jehovah mandrakizay fa Jehovah tompo no vato lampy mandrakizay ny saina tsy miovaova dia arovanao ao amin'ny fiadanana tanteraka rehefa nanapa-kevitra izy efatra amin'ny rahalahy fa androso dia narovan'Andriamanitra izany saina nananana izany ary notahian'Andriamanitra izy ary tsy vitan'izany fa niasa tamin'ny alalany ireto boka efatra amin'ny rahalahy ireto Andriamanitra dia mbola mitoy ihany ny atao hoe zava-dehibe izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'izy efatra amin'ny rahalahy ao amin'ny andininy fahasivy ka hatramin'ny 5 amin'ny mpanjaka faharoa toko 7 dia ahitantsika hoe rehefa nihinana teo izy efatra amin'ny rahalahy nosanosana nampirina ihany koa nitondra nanafina izay babo azony dia lasa nieritreritra izy hoe ohatrany tsy mety zany zavatra ataontsika izany andro manokana ty andro androany ity kanefa sika nahoana no mitahiry an'izany ho antsika samy rery nahoana ny tsy zaraina ho an'ny hafa zany izao ny vakintsika eo amin'ny andininy fahasivy dia ny fampilaza hoe izy tsy mety zao ataontsika izao ity andro ity dia andro filazana ny mahafaly nefa manginy sika raha hitoetreto mandra-pahamarain'ny andro sika dia hanan-keloka fa andeha isika ilaza ao an-tranon'ny mpanjaka nanapa-kevitra izy efatra amin'ny rahalahy andao entina ny amin'ny mpanjaka zao ary tsy ny anankiray tsy ny anankiroa andao sika efa da mihitsy ijoro vavolombelona ary ampilaza ary na tsy ampidirin'ny olona tanàna aza rehefa mamaky isika dia ho hitantsika fa tsy afaka nandroso tao an-tanàna Samaria mihitsy izy tahaka araka ny lalàna fa saingy nampita hafatra izy ary nisy miaramila ny mpanjaka moa efa tsy ninontsony efa ny lavolefony dia sofa nisy miaramila nanampinoana ihany koa ka izao niteny tamin'ny mpanjaka aoka tsy hanan-tsiny re fa izao ndao atao dia nalaina ny soavalin'ny kalesy dia ireo no nalefa nandeha ny safo ny tanin'ny Samaria nanaraka ny on'ny Jordana izy ireo ary tonga tany amin'ny faritry ny Sirianina ary nahita fa marina ny vaovao ary niverina nitondra tatitra eo vokatra izany zavatra izany ny safidiny ho fantsopitahiana izy efatra amin'ny rahalahy na dia tsy nino hatramin'ny farany aza ny hafa izy efatra amin'ny rahalahy kosa dia ny safidy ihany koa ny ho tonga fantsopitahiana ho an'ny mpiray firenena taminy tsy nijereny hoe ireo nge fa tsy ny raharahantsika hatramin'izay nahoantsika raha mihinana an'ity dia ndao ty ho atobitsika ho antsika samy rery aleo mpanjaka sy ny vahoaka namantsika ho any fa tsika rehefa voahelikilika hatramin'izay tsy nitahiry ary tsy nanaiky izany toe-tsaina izany izy ireo fa ny safidy no fantsopitahiana ravana malala lesona manaraka raintsika eto izao andro siro ny fitiavan-tena ao anatin'ny andro sy ny toe-javatra sarotra dia mora ny hatafalatsaka ao anatin'ny fitiavan-tena fa miantso anao izao afatra izao andro siro ny fitiavan-tena meteza ho fantsopitahiana ianao minofa Andriamanitra dia afaka miditra an-tsehatra ny amin'ny fiainanao sy ny olana izay atrehinao ankehitriny ary minofa Andriamanitra dia hama izany olana fiaikana fisedrana izay atrehinao ankehitriny izany mino izany ianao ary rehefa tongany izany fotoana izany dia aoka hijoro ho fantsopitahiana ary tsy ho tafalatsaka ao anatin'ny fitiavan-tena ianao ao mpanjaka faharoa toko 7 ny andininy 9 sy ny 7 eny ka hatrany amin'ny andininy 20 dia hitantsika ny zavatra nampalahelo ilay teny izay nataony Elisa-paminany tamin'ilay lehilahy mahery ny anteran'ny mpanjaka ny Israely dia izao no fisehony fahatanterahany ilay teny izay nambaran'Andriamanitra tamin'ny alalan'izany mpaminany Elisa izany ao amin'ny andininy 1 sy ny 7 amin'ny mpanjaka faharoa toko 7
ary ny andininy faharoapolo dia izao ny fivakiny amin'ny anaran'i jesosy dia nivoaka ny olona ka namabo ny tobony sirianina koa ny boka koa azafady ka ny koba tsara totoeran'ny famarana dia sekely iray monja ny vidiny ary ny varory dia indroan'ny famarana dia sekely iray ihany koa ny vidiny araka ny tenin'i Jehova. Ary ilay mpanafika malaza izay nitena ny mpanjaka tamin'ny tanany dia notendreny iambina ny vavahady ary voahitsaka teo am-bavahady izy ka dia maty araka izay nolazainy lehilahin'Andriamanitra dia ilay nolazainy raha nidina tany amin'ny mpanjaka. Andiny faharoapolo. Ary dia toy izany no nanjoa azy fa ny olona nanitsaka azy teo am-bavahady ka dia maty izy. Tanteraka arabaky teny ravana malala izay nampilaza an'Andriamanitra ny Elisa mpaminany. Na ny soa na ny ratsy dia tanteraka arabaky teny avokoa. Ravana malala, rehefa Andriamanitra no miasa, rehefa Andriamanitra no miteny, tsy maintsy tanteraka ireo. Fa izao, ho anisan'izay iny ve ianao sa ho anisan'izay tsy iny? Fa Andriamanitra dia miasa amin'ireo izay mino, miasa amin'ny alalan'ireo izay mino. Lesona lehibe faramparany izay horaisitsika dia izao: tsy maintsy ho toy izay kasan'Andriamanitra. Fa izao, aza mety ho anisan'izay tsy mino ianao. Tsy maintsy ho toy izay kasan'Andriamanitra. Ary arak'ilay vaky teny izay novakiany namantsika teo ao amin'ny Hebreo 2:1-9 dia izao ny voambara: fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao ahazoana sitraka aminy. Fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Eny ry havana, mety fahadosoanao na mety tsy avy aminao ny mahatonga ny toe-javatra izay sarotra hatrenao ankehitriny. Fa na inona dia izao, manatona mpinoana an'Andriamanitra. Aoka ho anisan'izay mino ianao. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy na inona azo atao ahazoantsika sitraka avy amin'Andriamanitra. Fa rehefa manatona azy tsika dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mangataka aminy. Ravana malala, aza mitanondrika eo anatrehan'ny toe-javatra izay misy anao ankehitriny. Fa hain'Andriamanitra mamahy izany amin'ity androandroany ity. Raiso anao ny teny izay nambara, rampitso. Mety tsy arabaky teniny hoe rampitso zany, fa amin'io andro avy io dia te haneo ny vonany aminao Andriamanitra. Ino zany ve ianao? Raha fitinina dia izao: misy lesona maro izay noraisika. Fa izao, tsy ho variana manome tsiny ny hafa ny ianao eo anatrehan'ny zavatra izay atrehanao ankehitriny. Aza variana hanome tsiny ny hafa, aza milavolefona ianao. Faharoa dia izao: miantso anao Andriamanitra mba ino izay teny rehetra lazainy, eny nampilazainy ireo mpanompony hatramin'izay. Manaraka an'izay dia izao: mba tsy ho variana amin'ny olana ianao, fa ho sahandray fanapahan-kevitra ary androsotra amin'ny salasalana eo anatrehan'izany fanapahan-kevitra raisin'izany. Fa ao anatin'izany no iasan'Andriamanitra. Fa efatra dia izao: ho tonga fantsom-pitahinana ianao. Rehefa hitratsetra amin'ny fiainanao Andriamanitra dia ho tonga fantsom-pitahiana ianao. Ary miantso anao ihany koa izany afatra izany amin'ity atoandro ity: higioka ny fitahiana avy amin'Andriamanitra ane ianao. Andeha ianao tahaka azy efatra amin'ny rahalahy ary ho tonga fitahiana avy amin'Andriamanitra. Ka na dia tsy tanteraka aza tamin'ny fomba nandrian'Andriamanitra azy aza ny mahavahoaka fantsom-pitahiana ny zanak'Israely, dia tanteraka kosa zany tamin'ny alalan'izy efatra amin'ny rahalahy. Ry havana malala, hitanao anie ny Tompo, ka ianao izay miaino ankehitriny dia ho tonga fantsom-pitahiana ary hiasa aminao sy amin'ny alalanao anie ilay Andriamanitra tianao. Amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika
nonona totosany izao fotoana izao. Misaotra antsika tsiraray avy ihany koa izay ny aino na nijery ihany koa. Misaotra antsika tsiraray avy ny fahasoavan'Andriamanitra ao amintsika rehetra. Amarana antsika ny fotoana dia andeha ataontsika ny hira faraka amby 310 aza mangina. Aza mangina o mifoaza efakaikile Jesu mirasaina ifampilaza fa efakaikile Jesu aza varina na beaina efakaikile Jesu aza sundrina maimaina fa efakaikile Jesu omiumana yana itenaziza kahasangatureni maso fa indro ni panjakana kahasandatu avoni maso indro ni panjakana omiumana yana itenaziza omiumana yana itenaziza kahasangatureni maso fa indro ni panjakana kahasandatu avoni maso indro ni panjakana omiumana yana itenaziza omafanyana lelitumpu miandri ni uluna zavaboary miara-miseto eavy fanyana leliana omafanyana lelitumpu miandri ni uluna zavaboary miara-miseto eavy fanyana leliana. ray masina indrindra izay ny an-danitro misaotra anao zahay noho ity andro androany ity. Misaotra anao zahay noho ny teny ny tantara vavolombelona izay maneho ny mahandriamanitra tsy azo vazovasiananao kanefa maneho ihany koa fa Andriamanitra mpamindra fo ianao, Andriamanitra izay mitsinjo ny fiainan'ny olonao. Andriamanitra mety noho ny fahadisoanay na ny fandaozanay anao no mahatonga ny olana ny fiaikana ny fisedrana izay misy eo amin'ny fiainanay. Kanefa Andriamanitra arovy izahay mba tsy ho tonga amin'ny fahakiviana. Eny arovy izahay mba tsy hanome tsiny ny hafa eo amin'ny fiainanay, fa mba hatoky ny teny fikasana rehetra izay omenao. Eny hosa anapa-kevitra noho ny finoana sy ny fahatokinanao ary tsy hisalasala amin'ny fanarahan-dianao. Dia andray ny fitahiana rehetra avy aminao ane izahay. Hiditra antsehatra eo amin'ny olana sy ny fiaikana ny fisedrana izay atrehinay ankehitriny ane ianao. Ary amin'ny alalanay dia ho fantsona hiampitany ny fitahiana ho amin'ny hafa ihany koa ane izahay tsiraray avy izao. Tompo masonao, mba tsy ho anisan'izay tsy mino ane izahay. Ka ahita ny fitahiana fa saingy tsy hanana anjara amin'izany, mba tsy ho amin'izany ane, fa andray ny fitahiana rehetra avy aminao noho ny finoana izay atolotra ao anay, noho ny finoana izay miasa eo amin'ny fiainanay. Koa amin'ity atoandro ity dia maniry sy miangavanao Tompo, ny fitahianao mananambiamby, ny fiadananao ane avy amin'ilay saina tsy miovaova fa miorina amin'ny teninao, miorina amin'ny fitokiana ny amin'ny Andriamanitra mpamindra fo sy mpamela heloka anao. Izany fiadanana izany ane ho amin'ny toerinao ny mpiaino sy mpanaraka izao hafatra izao.
eny ho amin'ny vahoakanao ane zany ka na de efa diso tamin'ny fanarananao aza dia amindra fo aminay ene ianao ka amela ny elokay ary ny fitahina sy ny fanambinanao dia ho tanterahanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao ary ny fanahy masinao Andriamanitro ampitoery mandrakariva eo amin'ny fiainana izy noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen.